Ny 520 isanjaton'ny mponina mipetraka any amin'ny tontolo ambanivohitra dia mbola miaina ao anatin'ny aizina avokoa. Isan'ny mahatonga izany mahambola ambany ny tany fampiasam-bola eo amin'ny fampidirana herinaratra amin'ny alalan'ny fampiasana ireny atsotsika hoe angovo azavaozina irony. Nanao ny tatom-baovao miompana amin'izay Jemimara Daniel eo amin'ny sariny Mamra Samuel. Mbola ambany ny fampiasam-bola eo amin'ny sehatry ny famatsiana herinaratra amin'ny alalan'ny fampiasana ny angovo azavaozina eto Madagasikara. Raha itapitrosa $1 isa-taona izany nanomboka ny taona 2000 ka hatramin'ny 2024. Ao anatin'ny fampiarana ny tetikasa Rivière 2, réseau hydroélectrique villageois, énergie et respect de l'environnement dia manana tanjona ny ampiditra herinaratra amin'ny alalan'ny fampiasana ny angovo azavaozina eo anivon'ny faritra telo de Sofia, Haute-Matiatra ary Moromani ny fikambanana Grete. Fianakaviana 7 no heverina fa azo tombotsoa amin'izany. Mba hanatratrarana ny tanjona dia nisy androany teny amin'ny Lolovo Rataninarenina miatrika asa fampahafantarana sy fanentanana ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny famatsiam-bola toy ny banky sy ny mpandraharaha ratsy miankina mba hitodika amin'ny fampahazahoana herinaratra amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny fampiasana ny angovo azavaozina. Drone zany zay mikarakara télé zany alohan'izay le fanaovana le appel d'offre amin'ny asa ho atao zay mba ahafahana antsika ataontsika hoe maka fiara-miasa akaiky amin'ireo banky eto toerana satria ilaina zany fiara-miasa amin'izao hiara-matsy vola le tetikasa satria tsy vita zato isanjato amin'ny fanampian'ny Union Européenne zany le asa araka ny lalàna malagasy koa zany dia voafetra ihany ny subvention azo atao fa misy fandraisana anjarany ataontsika hoe opérateur privé zany amin'ny électrification rurale. Eo amin'ny faritra no tena marina le critères ataontsika hoe le masitsivana napetraky le tetikasa nataon'ny Union Européenne zany navoaterana hitady hoe aiza ny toerana ahafahana sady manana site hydroélectrique mamokatra herinaratra no sady koa misy mponina tsy lavitra loatra zany akaiky ny site io azo vatsiana le herinaratra. Dia vokatry izay le fisafidianana izay le masitsivana zany no nameta hoe eo amin'ny puissance 400 kW eo farafahakeliny mipetraka isaky ny site ary mponina eo amin'ny 2,000 fianakaviana 2,000 eo zany isaky ny site izy dia no nanao fitadiavana izay miaraka tamin'ny ADER miaraka tamin'ny base de données rehetra nananana dia ireo site any Bealanana, Ambatfinandrahana ary any Ambimasoro eo zany no nafeno an'ilay masitsivana takiny atao amin'ny tetikasany Union Européenne. Nanamarika ity atrikasa ity ihany koa ny fanasoniavana ny charte d'engagement nataon'ireo mpandraharaha sy ny avy amin'ny banky eo amin'ny fahavononany hanampy amin'ny famatsiana herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo avaozina eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Vatsian'ny vondrona Europeana volany Rivière 2 izay tanterahana eo anelanelan'ny taona 2024 sy 2025. Hatramin'ny taona 2024 dia efa tokantrano miisa 520 tao anatin'ny commune 5 no nahazo tombotsoa tamin'ny tetikasa Rivière. Tsy ahivony fa ny 520 isanjaton'ny mponina mipetraka any ambanivohitra dia mbola miaina ao anatin'ny aizina avokoa.